Miarabantsika rehetra de manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika zanak'olombelona rehetra. Resaka rainay izay nan-danitra kely isika miainga amin'ny topika izay nametrahany namana Antonie Critique lohahevitra anankiray. Ny rainay izay nan-danitra dia vavaka nampianaran'ny tompo Jesosy izy io any amin'ny Matthieu 2:1 sy ny Luka 2:10 tsy zoviana amintsika zanak'Andriamanitra intsony izany. De nanao publication ny namana Antonie Critique hoe rainay izay nan-danitra hoy izy tsy omena tsiny raha olona efa taloha ela be tany no nino an'izany, fa raha ohatra kosa hoy ny namana Antonie Critique amin'izao 21e siècle izao dia vendrana raha mbola mino an'izany resaka rainay izay any an-danitra izany. De nasiny namantsika Antonie Critique kisarisary le izy kisarina satelita sy univers planeta ankoatra any amin'ny tontolo tsy hita maso any zany. Zay zany no entiny nanazava nyity resaka rainay izay any an-danitra ity. Rainay izay any an-danitra ozy izy kanefa ny ao an-danitra ao dia univers tsy taka-maso, ny planeta isan-karazany zany ny Saturne, ny Jupiter, ny Mercure sy ny sisa rehetra miaraka amin'ireo satelita be da be ambolen'ny Amerikana, ny Sinoa, ny Frantsay sy ireo firenena matanjaka any amin'ny tontolo tsy taka-maso any. Ity am-piandohana aloha dia tiako apetraka amintsika fa araka ny Baiboly aminay izay nateraka indray izay kristianina, ny finoana dia fanantenana ny zavatra tsy hita, bokin'ny Hebreo. Ny finoana dia manam-pirofo ny ao amin'ny tontolo tsy hita maso fa tsy tontolo tsy taka-maso. Averiko tsara hoe ny finoana dia manam-pirofo ny tontolo tsy hita ny maso fa tsy tontolo tsy taka-maso. Tsara petraka amin'ny namana Antonie Critique sy ny mitovy firehana amin'ny rehetra izay fanazavana izay. Izany hoe raha ohatra zany ny namana Antonie Critique sy ireo materialiste rehetrarehetra izay tsy mino ny herin'ny Baiboly sy tsy mino ny rainay izay nan-danitra dia tsy maintsy manana semence na finoana izy aloha. De io semence na finoana io no maneho azy ireo ny preuve irréfutable ao amin'ny tontolony tsy hita maso fa tsy ny tontolo tsy taka-maso. Averiko tsara hoe tsy maintsy manana semence vo ana finoana ny olona anankiray, zay vao afaka mahita pirofo ao amin'ny tontolo ny tsy hita maso fa tsy ny tontolo tsy taka-maso. Izao ihany koa no azo ambara izaho zay mino manana ny fanahy masina tahaka ny mpino be da be manana relation intime amin'ny Jesosy Kristy dia tsy manana droit hana-pirofo amin'ny tsy mpino ny tontolo selesta voahidy ao anatin'ny finoana. Satria ny finoana dia personnel ary tsy izany no propriété an'ilay finoana fa Andriamanitra tsy to. Ary ambonin'izay dia Yahweh Elohim, tompon'izao rehetra izao hatramin'ny univers, izy no propriété an'ny tontolo tsy hita maso
dia izy no mametraka n'ilay finoana ao am-pony zay te hino ary apartiran'izay hoe nanana etaeta te hino lay mpino lay olona tsy mpino dia tonga mino izy a de apartiran'iny hoe mino iny izy dia porofoin'Andriamanitra aminy ny tontolo a tsy hita maso a rehetra fa tsy hoe ny tontolo tsy taka-maso. Amen. Izany hoe tsy maintsy mino zany i Antony kritika tsy maintsy manana n'ilay semence finoana sy ireo mitovy firehana amin'ny rehetra izay vao afaka mahita sy mahatsapa ny zavatra misy ao amin'ny tontolony tsy hita maso ianareo. Zay ny teboka voalohany. Ny teboka faharoa dia izaho manana ny finoako izaho izay efa racheté araka ny famonjeny Jesosy Kristy dia tsy izaho no manapirofo ho anareo ny tontolo tsy hita maso fa lay tompon'lay tsy hita maso izy no tompon'ny fanaporofona ho anareo amin'ny alalan'ny semence finoana raha vonina ianareo. Anakatonantsika an'iny paragrafy iny dia izaho Jehovah Andriamanitrareo dia mandinika ny fo sy ny fo ka mamaly ny tsiraray araka ny asany avy. Izany hoe attention fa tsy hoe hoy monsieur Antony kritika sy ianareo rehetra izay mitovy firehana aminy ase hoy aminay ara fa anio de mino aiza ny paradisy zany, aiza ny afo be zany, aiza izany trône céleste izany, aiza izany anjely zany, aiza izao sy izao sy ny sisa rehetra. Ain'Andriamanitra tsara ny mandinika ny fo sy ny fo hatramin'ny volondohanareo ara ny volondohako ny volondohantsika tsiraray avy dia voaisana fatany ny setroka sy ny tomany hoe ity finoana ity dia finoan'olona te hikatsaka fiainana mandrakizay vie éternelle. Ity finoan'ity olona ity dia finoana olona manana ny soafy te ho racheté amin'ilay nanoloran Jesosy Kristy niainy teo amin'ny hazo fijaliana. Hoe ity finoan'ity olona ity resaka curiosité fotsiny, resaka débat fotsiny, resaka buzz fotsiny, resaka tsy mitondra fiainana mandrakizay akory kay. Tsy mizara finoana ho anao Jesosy Kristy. Tsy manome semence na finoana ho anao ny ao an-danitra. Na de hoy ary ianao hoe zaranga ino mino fa asehoy ana am'izay zany resaka paradisa sy afo be zany tsisy zavatra miseho aminao eo. Mazava iny. Idirantsika am'izay le ivony sujet hoe rainay zay ny an-danitra. Hoy i zoky Antony kritika hoe rainay zay ny an-danitra de ny ao an-danitra naseho an'ny zoky Antony kritika sy ireo mitovy hevitra amin'ny rehetra resaka satellite, resaka univers ny planeta isan-karazany zavatra ohatran'izany. Zay zany de manapirofo fa ny ray ny monsieur Antony kritika izay ao an-danitra de hoy izy hoe vendrana ny olona mino an'izany resaka raina izay ny an-danitra izany raha am'izao 21e siècle izao de naseho antamin'ilay kisary hoe ny ao an-danitra nefa izany hoe ozy izy hoe vendrana ny olona miteny hoe miantsantso hoe rainay izay ny an-danitra ny ao an-danitra nefa hoy izy arak'ilay kisary naseho ny ao am-pejiny de resaka satellite sy resaka univers planeta isan-karazany naseho any amin'ilay kisary.
Zany hoe izy en personne zany manavendrana ny tenany satria arak'ilaiky sary naseho aneo ny ao an-danitra nefa maneho an'ilay rainy zay ao an-danitra dia ny manome conclusion ohatra zao hoe rainay zay ny an-danitra satria monsieur Anthony Critique matérialiste, monsieur Anthony Critique sy ny sisa rehetra dia ilay rainy monsieur Anthony Critique izay ao an-danitra dia akora matière sy planeta isan-karazany Mercure, Saturne, Mars, Jupiter sy ny sisa rehetra miaraka amin'ny satellite izay apetraky ny sinoa sy ny amerikanina, ny japonais tsy fantatro na efa nametraka tany, ny frantsay sy ireo firenena matanjaka rehetra. Zany hoe miverina amin'ny monsieur Anthony Critique sy ny mpanaradia azy rehetra zany lay topika napetrany hoe vendrana, manavendrana ny tenany izy zany. Décortiquer-an'ilay publicité napetrany sady manazava ny fanazavana ny zahany namatorana an'ilay verset biblique fampianaran'i Jesosy Kristy Matthieu 4:1 sy Luka 4:20. Vendrana ozy ny kristianina melo ny rainay zay ny an-danitra amin'izao 21e siècle izao satria ny ao an-danitra ho izy de satellite sy planeta isan-karazany araky ny fanehoky tsara nataony de miverina amin'izay teny zay hoe sao de i monsieur Anthony Critique raha izany no vendrana satria ny rainy monsieur Anthony Critique izay ao an-danitra zany dia planeta Mars, Jupiter, Saturne sy ny sisa rehetra miaraka amin'ny satellite izay apetraky ny tanan'olombelona sinoa, japonais, karana, ny frantsay sy ny sisa rehetra izay afaka mametraka any amin'ny tontolo tsy taka-maso fa tsy hoe tsy hita maso. Atreo koa zany de mbola afaka manome conclusion isika hoe ny rainay zay ny an-danitra ho anay kristianina de any amin'ny tontolo tsy hita maso. Zay le resahantsika teo hoe tsy maintsy ny finoana no hipersena an'izany. Ny rainay zay ny an-danitra zay hanavendrana an'ireo matérialiste amin'ny alalan'ny topikany monsieur Anthony Critique de any amin'ny tontolo tsy taka-maso fa tsy hoe tontolo tsy hita maso de tsy izay ireo rainareo reo zay any an-danitra fa misy déguisé amin'ny alalan'ny matière be da be any amin'ny tontolon'ny espace sy univers apetraky ny firenena manan-karena elita ety amin'ity zao tontolo zao ety. Mizara roa tsara zany tontolo tsy hita maso sy ny tontolo hita maso. Fa eto ny tena hitondrako fanazavana sy ametrahako petrakevitra ara-baiboly sy ara-pahamarinana fa tsy par-analyse araky ny zavatra niresahantsika teo par rapport amin'ny sujet topique noentin'ny monsieur Anthony Critique. Namana manana ny esprit ouvert, mahafinaritra, namana tsy pino izy fa ny azy tsy maintsy hoe prouver daholo ny zavatra rehetra resahany. Zay mahafinaritra mifanakalo aminy tsy manabatibaty izy tsy mpanambanimbany izy d'ailleurs verezin'ny lavitra ny kristianina religieux andevozin'ny toko sy andininy be da be ohatra hoe sabata fitenenina amin'ny fiteny tsy fantatra, ny pestilef sy ny bisopy rehefa teneninao misy zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra dia tonga dia mitsaratsara be fatany sy manao menasy sy ny sisa be da be hatrany hatrany. Enoya ity fanazavana farantia selon la Bible. Rainay zay ny an-danitra. Tontolo tsy hita maso fa tsy tontolo tsy taka-maso. Ny rainay zay ny an-danitra dia ilay naseho an'i Jaune apôstôly eo amin'ny seza fiandrianana.
ny masony tahaka ny masoandro, ny fitafiny fotsy mangatsakatsaka tahaka ny oram-panala, manjelanjelatra ny voninahitr'Andriamanitra. Misy hevitra ara-panahy be zany, ary tsy maintsy finoana fa tsy resaka conscience, tsy resaka intelligence, tsy resaka matière no ahafahanao mahita profiny am'izany. 2 Corinthiens 12 témoignage-ny Paoly tsy maintsy finoana. Lanitra voalohany, lanitra faharoa, lanitra fahatelo resaka paradisa. Noporofoin'ny tompony tsy hita maso tamin'ny Paoly apôstôly ny resaka rainay zay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao. Ity resaka rainay zay ny an-danitra ity ihany koa dia ahafahanao mahita ny ankoatra, ary Jesosy naneo an'izany any amin'ny filazantsara. Luka 4:20 ny amin'ny tantaran'ny Lazarosy ilay mpanan-karena. Fiaina tsy hita, amin'ny teny frantsay izy de hoe séjour des morts. Izany hoe aorian'ny fahafatesana dia misy an'io séjour des morts io iandrasana ny fananganana amin'ny maty. Tsy maintsy finoana indray no maneho antsika ny amin'io fiaina tsy hita, manasaraka ny toeran'ny mpanan-karena, fijaliana, fitomaniana, fikitrohanify, préfiguration ny am'izay, sy ny tratran'ny Abrahama manambara ny amin'ny Jerosalema vaovao. Amaranako azy, rainay zay ny an-danitra. Teo sika faraparana dia décortiquer namoaboasantsika fa amin'ny alalan'ny finoana ilay rainay zay any an-danitra. Rehefa misokatra ny porte amin'ny alalan'ny finoana dia porofony amintsika ny seza fiandrianany, porofony amintsika ny trône céleste, porofony amintsika ny séjour des morts, araky ny témoignage izay ny tondratsika fanazavana araky ny toko sy andininy teo. Fa ny Jaune toko 9 andininy 420, averiko tsara hoe ny Jaune toko 9 andininy 420 izay milaza mazava tsara hoe ianareo avy amin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao, dia manaprofo zany fa raha miteny ny olona anankiray hoe rainay zay ny an-danitra dia tsy voatery ho Matthieu toko 9 sy Luka toko 1:12 vavaka nampianaran'i Jesosy Kristy hiany izany, fa possible ihany koa Jaune toko 9 andininy 420. Raha miteny zany ny olona anankiray hoe rainay zay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao. Na mino an'izany izy na tsy mino an'izany izy par acte no fahatanterahany zany, ny asa ataony, ny asa vitany no ifampitsarany, dia possible ary sûr et certain rehefa tsy Matthieu toko 9 sy Luka toko 1:12 vavaka nampianaran'ny tompo dia
par acte, par pensée fisainana, par fantasme faniriana. Jauna toko fahavalo andininy faefatra amby efapolo zay. Zany hoe lay rain'lay olona mihetsika sy misaina na maniry arak'izay fantasma an'izay sy fehezanteny afaka ilazantsika azy dia lay rainy zay any an-danitra tononony eo dia tsy iza fa Satana devoly. Mbola ao amin'ny tontolo tsy hita maso ihany koa zay. Zay nazo ambara fa misaotra ny namana Anthony Critique tamin'ilay topika. Be da be anareo no manana fijery tahaka ny fijeriny. Mino aho fa misy zavatra voaray anareo tamin'ny fanazavana ny fanakalozantsika fa tsy hoe fifampiantsiana akory. Mirary soa amanaraka andray. Tainy Jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo. Veno matopo.